Mampiavaka indray tompo-kilasy tokovavy ny tsidiany ny tokantranonao ihany koa anolorana ny arahaba amin'izao takariva izao fotoana ny fampahalalam-baovao indrindra reto amin'ny fahitalavitra matv koa manasana ho ampitiavana anaraka izany hatramin'ny farany eo amin'ny vaovaony tsy fandriam-pahalemana avy hatrany dia olona ena no voasambotra ka ny iray amin'ireo dia mpitandro filaminana io no vokatra ny esaka nataon'ny polisy teny Sabotsy Namena ny Sabotsy atoandro lasa teo taorian'ny fanafiana izay niseho teny antoerana farmasisy Kenkeyri moa no fantatra fa notafiany ireto olon-dratsy ireto tatra ny vaovao indrindra Ritaina Rarson. Tanoany tamin'ny rora tolakandro tany no niseho ny fanafiana olona enina no natanteraka izany rehefa nandre ny fisian'ny fanafiana ny polisy dia nametraka sakana ny roa ny voasambotra niaraka tamin'ny fiara 405 izay nampiasain'izy ireo fa ny efatra kosa dia notsiponina tao anaty taxi be mpitandro filaminana ny iray amin'ireo mpanao ratsy. Nisy fanafiana tamin'ny roa teo dia tonga dia nametraka ny dispositif rehetra zany tao amin'ny commissariat central nametraka barasy teo amin'ny district Tampitsena Sabotsy Namena rehefa teo izahay nahazo renseignement fa misy tobila 405 izay tsy misy numéro ny nitondra an'ireo olona reo olona enina izy no tao anatiny vehivavy anankiray lehilahy ananky 5 izay tao anatin'le 405 rehefa nandeha zany io ary narahany izay mahafinaritra n'le fiarah-miasan'ny olona tsara sitrako sy le fitandro filaminana re olona reo nisy nanaraka nazy taty afara tamin'le 405 ary nahita fa rehefa hiakatra Sabotsy Namena le 405 dia niala tao anatiny olona efatra olona roa sisa nitondra ny 405 niakatra teo tampanana Sabotsy efa mibarazo moa efa mipetraka teo tamin'izay fotoana zay efa mipetraka teo nandalo teo le 405 dia nataony ny fanajanona anazy sy fizavana le 405 dia tsy sinina tao anaty le 405 fa olona anankiroa mitondra anazy dia lazo vavy reo moa zany tonga dia ndiazana tao amin'ny commissariat central satria efa araky le renseignement teo indray no misy nanapita fa misy niampita taxi be Sabotsy Namena le olona efatra izay nahitsany 405 teo alohan'ny directeur Sabotsy Namena efa azo hatramin'ny numéro le taxi be nanomboka teo zahay nanao fanarahana le taxi be niala teo Sabotsy Namena rehefa niala teo Sabotsy Namena zay tonga dia amin'le toy tsofoka na kadikela toy hiditra ny Chico de la Rue misy an'le atao hoe tama hoe androngo tany zay eo niakatra amin'ny fiakaranay zay teo nitratranay le taxi be dia mibahanana moa zany tamin'ny tômôbila dia nidina ny élément nijery hoe inona ny ao anatin'le tômôbila niaraka tamin'le olona tsara sitrapo nanondra le olona tsirairay avy reto sy reto avy tratra tao tamin'izay olona efatra ho atolotra ny fampanohavana tsy ho ela izy ireo raha araka ny fantatra.